Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika tanterahana ny volana May ho avy izao ny fidinina ny tompon-dakan'i Madagasikara na ny Golda Top 8 ireo ekipa valo voalohany mandritra ny fidinina ny tompon-dakan'ny Ligue Nationale no anatanteraka sy andray anjara amin'izany faninanana izany. Ho tanterahana ny 12 aprily 2024 ka hatramin'ny 10 May 2024 ny fidinana ny tompon-dakan'ny Golda Top 8 izay ifanandrina ireo ekipa valo voalohany nandritra ny fidinana ny tompon-dakan'ny Ligue Nationale farany teo. Taorian'ny atsapaka dia fantatra ireo filevana iray vondrona tafalatsaka ao amin'ilay antsoina hoe vondrona mahafaty ny TFA anaty azo dia isan'ireo filevana isongadina aza nandritra ny fidinana ny tompon-dakan'ny Ligue Nationale farany teo. 3FB, COSFA, TFMA, TFA ireo ny fanitsana hiady ny larana roa voalohany ao amin'ny vondrona A. Ao amin'ny vondrona B kosa no ifanitsana ny FTM Manjakaray tompon-dakan'ny Ligue Nationale farany teo, ny Arivo Rugby Club, ny Savoniry Tropical ary zareo Besetroka. Araka ny fanazavana nomeny zareo avy ao amin'ny fédération dia izay filevana roa voalohany ao anaty vondrona no hiatrika ny lalao manasa-dalana. Aorian'ny fidinana ny tompon-dakan'ny Golda Top 8 dia hiditra avy hatrany eo amin'ny fidinana ny amboaran'ny filoha ny fédération. Araka ny nambaran'Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny fédération nefa dia hiankina betsaka amin'ny zareo eny amin'ny fiadinan'ny filohan'ny Repoblika ny fotoana anatanterahana izany. Mitohy hatrany ny fandaharam-potoana ny fédération eo amin'ity taranja rugby ity. Andray lalao raisam-pirenena indray isika eo amin'ny taranja rugby A7. Fifaninanana fedina izay ho tompon-dakan'ny ranomasimbe indianina na ny tournois ny ROI ho an'ny skady latsaky ny 12 taona sy ny 19 taona. Ny Nosy La Réunion, Mayotte, Maurice ary Madagasikara no hiatrika ity faninanana ity. Anomboka ny 17 marsa izao ka hatramin'ny 20 marsa ity lalao ity izay atao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy any amin'ny kianjan'ny Père Pedro any Andralanitra.